trano miisa 20 no indray dobon'ny rano tao amin'ny fokotany Ambomadamo mafatra fahadimy ny aliny alakamisy faha-4 ny volana novambra taona 2024 lasa teo. Potika avokoa ireo fitaovam-pianaran'ny mpianatra ary lena tsy nisy azo raisina intsony ny lamba sy ny entana rehetra. Antony mahatonga izao fahadoboana izao ny fisian'ny tranon'olona iray izay miorina eo ambony lakan-drano ka tsetsina tanteraka araka izany ny lakan-drano tokony voahandranorana malona ireo tranon'olona miisa 20 ireo. Nidina ifotony teny an-toerana izahay niaraka tamin'ny lehiben'ny faritra fahadimy nandray ny fitarainan'ireo vahoaka eny an-toerana. Raha mikasika tamin'ny matonalina no andrisinao rambe zany izahay dia dobo satria na dobo izahay zany misy kanaly i zavatra voajanahary rango zay na viany ampanambola re tonga teto zany ny fefendreo io kanaly io na dobo zahay ary zy zavatra io efa nisy fitarainana tanay rango tamin'ny roa ny volana septambra nanaovanay raha io ka hatram'izay zavatra tsy hitanay zany zay fanamarina mikasikomba zay fa amaraigna raha pitsilava fagna zay zavatra miseho ka no zany jusqu'izio androany ty zany tratrany fadoboagna efa nantsogny teto re manampy afagna ary tonga teto zay refa nahita fa zay vao nahita hoe marina raha ty ka hitandre maso. Zava-niseho tamin'ny aloha dia dobo zay tena malahelo mihitsy zay satria dobo satria io canal io efa ela io canal io rangon'izay mbola tsy teraka mihitsy efa canal io canal io dia nefa tonga reto roa taona tafara tato rehefa ndreo olona voatafara dia dobo zay satria nitapenandreo io canal io tena malahelo aloha zay tena malahelo mangataka fitarainana amin'izao tena malahelo ka zay mila an'io zavatra io vahandreo fa tena dobo mampalahelo aiza ve fianakaviana anankiray ve hamono ny fiarahamonina rehetrarehetra amin'ny quartier tsy mety aloha zany tena dobo zay ary tena malahelo mihitsy zay mitaraina aminareo. Efa nisy ny fametrahana fitarainana teny anivon'ny commune tamin'ny volana septambra lasa teo saingy mbola tsy nisy vahaolana hatramin'izao. Efa nisy ihany koa ny firesahana tamin'ny tompon'ny trano izay miorina eo ambon'ity lakan-drano ity fa tsy nahitana ny marimaritreresana ihany koa. Miandry ny hetsika taon'ireo tompon'andraikitra araka izany ireo mponina izay tompon'andraikitra voalohany amin'ity dia ny commune ny mahajanga voalohany.